Ampitiavana ndray tokolasy tokovavy nisy tiana ny tokantrano amin'izao takariva izao. Ampitiavana ihany koa no hitondrana ny firarintso ho antsika rehetrarehetra, indrindra ianao mpakafian'ny fahitalavitra matv amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely izao. Koa satria moa nankalaza ny Noely tsika tamin'ity androany ity dia iompana betsaka amin'izay fankalazana izay indrindra ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Feno ipoka avokoa ny fiangonana tamin'ity androany ity tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Ho an'ny fiangonana sasany aza moa dia atreny atokotany mbola feno mpivavaka izay tsy tafiditra tany anatiny. Deo jerentsika ary ny sary. Feno ipoka avokoa ny fiangonana izay nandalovanay tamin'ny andro fankalazana ny fety Noely izay nifanojo amina haterahan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa. Amin'ny ankabeny dia saika nanisy fidirana indroa avokoa izy ireo tamin'ity andro ara-pivavahana izay manandanjy ity mba hisindreo fandaminana manoloana ny apetsaka mpino izay voromaro ankalaza zao fotoan-dehibe zao. Isan'izany tetsy amin'ny efitsika mandavamamba Kristy velona na marina fotoana teto ny fandraisana. Votom-pinoana ihany koa ny mpiangona tato amin'ny Karamason-dady Josefa Natiazo nanamarika amin'ny fotoana tato amin'ity fiangonana ity ny fanaovana batisa ireo zaza izay manodidina ny 300 teo eo. Atreny tokotany ihany koa ny mpino nandritra ny fotoam-pivavahana izay nitotsaina tesy amin'ny fiangonana Eklezia Episkopaly Malagasy na EEM etsy avaratra Anjoma. Nankalaza naterahan'ilay zaza dia Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra ihany koa ny fiangonana Loterana Malagasy dobo fanantenana etsy amin'ny 67 hektara.